nitsangana izy fa betsaka ny tsinino nisy mpianany anankiray anisan'ny tsinino tao anatin'izany le Tomasy tao anatin'ny avalona tao arina nitsanganany tamin'ny maty zany hoe tamin'ny fotoana tahaka an'izao rehefa nivory ny mpianatra mba teo koa Tomasy niseho fandrony tamin'ny mpianany ray Jesosy nitsapany tanany nisy olatra nikasika lany voany zay vao niteny hoe tompoko sy Andriamanitro fa Jesosy kosa niteny azy hoe satria nahita ianao dia mino fa sambatra kosa zay tsy nahita nefa mino. Ny fotoana ankehitriny ry hava-malala fotoana mila anehoantsika ny finoantsika fotoana ampisehoana mihitsy hoe zany ny finoana kristianina ary zany zay fa manana le Andriamanitra velona ka noho izany melohany hanomboantsika an'izao fotoana izao andeloantsika tsirairay avy ampandroso an' Jesosy ao anatin'ny tokantranontsika naiza toerana misy ianao ampandrosoa Jesosy na mety eny ampandehanana eny ianao na amin'ny fomba ahoana ndraisanao an'izao fotoana izao ampandrosoa Jesosy hiditra ao atokantranonao hiditra any amin'ny toerana misy ianao ary hiditra ao anatinao mba tena horenao tokoa le feony roany ka ho tsapanao enjay tompo le feonao mba tena ho feon'Andriamanitra noeninao androany mba hisy horaisinao hanova ny fiainanao ary indrindra ampiorina ny finoanao ataontsika ny hira hoe enjay tompo le feonao ataontsika amin'ny fotsika tanteraka zany. Tonga amintsika Jesosy ry havana malala eo amintsika izy tadidio fa matoy izao anao mbola velonay natrapamonjena dia noho ny famindrampon'Andriamanitra dia tsika hanome voninahitra azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina 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 Jehova tompony maro
henoko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Anoisantsika ny fideranan'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo fahaenina amby efapolo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny salamo fahaenina amby efapolo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, ary eo aorianan'izay dia ny hira ao amin'ny firanan'ny fifoazana fahafito ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Rehefa hita ny salamo fahaenina amby efapolo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo izy rehetra dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Aleluia! Miderahan Jehova ary fanahiko, hideran Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe na zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofonainy ka miverina ho amin'ny tanin'izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Sambatra izay manan'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehova Andriamaniny, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina ny fahamarinana mandrakizay, izay manome rarina ao ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehova mamampifatotra, Jehova mampahiratra ny zamba, Jehova mampitsaka amin'ny tanondrika, Jehova tsy ny famina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kambotsy sy ny mpitondra tena. Fa mamadika ny lalany ratsy fanahy kosa, manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby. Andriamanitra orisiona ho. Aleluia. Amen. Ny hira fahafito ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Sidera no asandratra, bahuana mandia manitra o, faina nuna na vutanana, famindra nuna munzenana, barasuna irandisa voninahitra ny eo anao reriany, ry Andriamanitra rainay, dia ianao ilay tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ianao lehibe voninahitra, ianao ilay Andriamanitra izay ambony ny Andriamanitra rehetra, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Deranao izay mankalaza anao, manome voninahitra anao, indrindra no nafoizanao ilay zanakao ilay tokana, ho faty tety, ho famonjena anay, ho fanavotana anay, noho ny amin'ny fahadalanay, noho ny amin'ny elokay. Misaotra anao izay, fa tsisy manana fitiavana lehibe noho izany. Misaotra anao Andriamanitra ray. Misaotra koa na dia no ti andro androany ty ara, mbola ahafahanay miantso ny anaranao, mbola ahafahanay mideranao, ary mbola ahafahanay koa andreny teninao rehefa avy eo. Betsaka ny lalana nalehanay, betsaka ny zavatra ny diavinay, fa ny fantatray dia famindramponao ny mbola matozo ao anay, ninninona miseho amin'ny fiainanay. Jesosy io misaotra anao izay, satria ny tanakavana ny fahamarinanao no nanamarina anay sy ny tantana anay, ka raha mijoro izay ankehitriny manoloana anao dia ohatry ny tao olo-marina, ohatry ny tao tena mba tsy manatsiny, nefa fantatrao daholo ny momba anay, fa ianao no nanamarina anay.
tsy mahay mideranao zay raha ny fitahina sy ny soretrarehetra nataonao taminay, tsy mahay mankalazanao zay raha ny zavatra vitanao teo aminay tsirairay avy sy ny ankonanay. Nefa kosa Jesosy tsangana nataonay aondrika ny lohanay, raisika akasitrao zay mba fiderana apolotra ny molotra rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, iainiky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka daholo isika. Tonga ny fotoana andrenesantsika sahady ny sitrapon'Andriamanitra. Mialohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany, andaontsika hangataka ny fanan'Andriamanitra hidina ny anatintsika tsirairay avy, mba tena izay sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy tokoa no henontsika. Ataontsika ny hira ao anatin'ny boky hira faraika amin'ny zato, fanahy eo midiny ianao mialohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fenui tanteraka trakofinyerinao ao mandetsureraka fanay eo midiny anao ka fenui tanteraka trakofinyerinao ao mandetsureraka tena milanao tutulu pianaku si maefa nino nauratseyana fanierinao reriani numamapatanzakai ramandresia nenduyanao tena milanao tutulu pianaku si maefa nino nauratseyana fanierinao reriani numba mapatanzakai ramandresiao nenuyana. Ndray amin'ny andron-droantiry havana dia ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany 5:50 ny andininy 9. Isaia mpaminany 5:50 ny andininy 9 sy ao amin'ny boky ny Hosea 5:5 ny andininy 5:10. Isaia mpaminany 5:50 ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Hosea 5:10 ny andininy 5:10. Andeha hody any amin'ny fitoerako aho ambara-piaiky ny elony sy hitadiavany tavako rehefa azo pahorina izy dia hitady ahy fatratra. Izany indray ny sitrapon'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro alahady maraina izao. Raha jerena ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany sitrapon'Andriamanitra izany, toa manambara ny fahefany Andriamanitra, manambara ny heriny izy, satria izy miteny fa ny lalako tsy lalanareo, ny fievitrareo tsy mba fievitro, ary andeha hody any amin'ny fitoerako aho. Ny olona masamiala raha ety amin'izao tontolo izao masamiala ao anatin'ny ady hevitra ka mipetraka any
fa miandry ny olona ray veriny eo aminy ny olona manana fahefana lehibe no mahasamana ho an'izany fa raha tsy manana fahefana ny olona ray ka misy zavatra miseho misy ady hevitra eo na dia manana marina ary ianao nefa tsy manana fahefana tsisy hiverina hitady ianao eo ao anatin'izao sitrapon'Andriamanitra izao ny voalohany indrindra te hampatsiaro antsika Andriamanitra fa izy ny tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany mety voavilivily amin'ny zavatra hafintsika raindray voavilivily amin'ny olombelona voavilivily amin'ny vola mikarena voavily amin'ny zavatra maro samihafa fa androany Andriamanitra voalohany indrindra mampatsiaro anao fa anazy ny fahefana anazy ny hery any an-danitra sy ety an-tany ny zavatra faharoa tian'Andriamanitra ao apetraka ao anatin'izao sitrapon'Andriamanitra izao dia hoe mpanota isika manao meloka isika satria izay ny teniny hoe ambara-piaiky ny elony sy tetavany tafa kosa izy dia andeha aloha fa inona tokoa moa ny fahotan'ny zanak'olombelona inona tokoa moa ny helokontsika no to mahatonga antsika mahatonga an'Andriamanitra to miataka tokoa raha manoloana an'izao fiainana misy amin'izao fotoana izao sy ny zavatra rehetra dia betsaka ny manontany tenana dia ny kristianina raha hoe sitrapon'Andriamanitra ve izao nataon'Andriamanitra ve izao sa aiza Andriamanitra fa raha jerena tokoa dia ohatry ny ataka izy dia mijery izy mandinika nefa tadidio fa ao anatin'izay fiatan'Andriamanitra izay no mila natona antsika tsirairay avy hiverina amin'Andriamanitra hibebaka amin'Andriamanitra efa lasa toa matahotra an'Andriamanitra daholo amin'izao fotoana tsisy tsony tahotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny zanak'olombelona tsy manana tahotra tsony fa samy manao izay tiany atao ary izay nitenenany hoe ny lalanareo tsy mba lalako samy mandeha any amin'ny lalana heveriny fa mety tsika iny fa ny tena mampalahelo ary dia na dia anatin'ny kristianina ary dia misy ny fiangonana manaiky ny hanamasinana ny fanambadian'ny lahy samy lahy ny vavy samy vavy ankoatry ny fahotana rehetrarehetra izay hitantsika any amin'ny Galatianina 5:7-10 any reny ny antsoin'Andriamanitra tsika androany andao hiverina ho aminy andao hibebaka ho aminy ary androany ianao aza mijery fotsiny hoe ka fahotany ihaniny izany ka ihaniny izany mba tsy hanonana tsirairay andreo fahotanindreo satria koa ianao mahalala ny nataonao dia andao samy hiverina tsirairay ao amin'Andriamanitra izay mahatonga azy miteny fanolanana le atsika raindray mivily fa tsy tonga any amin'ilay lalana tian'Andriamanitra izay tiany hitondrana anasy ianao Andriamanitra nefa tadidio ry havana fa rehefa be loatra ny fahotantsika dia maninona izy iny izy tonga amin'izay tadidintsika tamin'ny andro Noa be loatra ny fahotan'ny zanak'olombelona dia nalefa ny safodrano fa nanenina hoy Andriamanitra tamin'ny nanaovako ny olombelona ka dia mbola tsy tonga izany fahatezerana lehibe an'Andriamanitra izany andao hiverina ho aminy hiverina ho aminy amin'ny fotoritory sy mangorangoraka hiverina ho aminy amin'ny tsy fahatanterahana hiverina ho aminy amin'ny fiekena tanteraka fa tsisy manao marintsika na dia iray ara nefa koa tadidio fa raha miseho koa izao zavatra rehetrarehetra izao araka ny nambara teo am-piandohana dia te hampiseho ny heriny Andriamanitra fa tsy mbola nisy fotoana teto amin'izao tontolo izao ka nanehoan'Andriamanitra koa heriny koa hafa tahaka an'izao tamin'ny fomba tahaka an'izao hoe mangina daholo izay mety ho rendrarendram-piainany zanak'olombelona rehetrarehetra inona nampanginina ho ianao mangina eraka izao tontolo izao ny toerana fitsangatsanganana rehetrarehetra tsisy olona mangina daholo ny filalaovan-dratsy rehetrarehetra amin'ny alina mikatony ampanginan'Andriamanitra daholo ny fahaizany zanak'olombelona rehetrarehetra fa raha mijeritsika raindray dia ohatry ny hoe toa zavatra kely io ve fa hatreto mbola tsy nahita solution ny olombelona fa Andriamanitra mampiseho ny heriny io ka noho izany ho antsika kristianina tahaky finoana amintsika Andriamanitra ary anisan'ny bebahantsika anatrehan'Andriamanitra koa ny tsy fananantsika finoana fa mierikerikitsika mihodinkodinitsika fa vao tonga ny aretina dia tsy mitodika any amin'Andriamanitra aloha fa mihodina tsy na hiteny arany Jesosy endana hoento any amin'ny dokotera mba hoe tsy any aloha ao amin'Andriamanitra tonga ny olana any amin'ny olombelona no misarangotra fa ndao ao mba nantona an'Andriamanitra
mandalo ao anatin'ny lalatsarotra ianao androany tsy miteny anao mihitsy aho hoe no io aretin'io fa ninninna lalatsarotra lalovanao manana finoana ndao iverina amin'Andriamanitra fa tsy miova le tenin'Andriamanitra io izay takiny amintsika mba iorenantsika nanana finoana fa raha marary ianao tsy miova ny tenin'Andriamanitra hoe izany Jehovah Andriamanitra nofo rehetra no misy ava-magaga izay tsy haiko va manana olana ianao mandalo ady ianao mbola miteny aminao foana izy hoe enao angina ho afa zany ady ho anao asy finoana zany dia ho tanteraka eo amintsika rehetrarehetra mety ilikiliky fiarahamonina ianao nohony amin'ny fitondran-tenanao tsy mety nohony amin'ny zavatra maro samihafa manana olana ianao ankehitriny ary mety adin'ny olona rehetra mihitsy ary ianao sarany olona raha hoe misy an'ity hoe tsy mahazo mivoaka ny trano tsy mifamangy ity ianao koa mihitsy afaka miasa fa sanatria ianao mety miasa alina ny asanao Andriamanitra androany mbola miteny aminao mametoka miverena andao arifan-dahatra tsika fa na dia mena tahaka ny jaka raha ny fahotanao dia ho fitsin'Andriamanitra mangarahara zany miverena ao amin'Andriamanitra fa zao ny fotoana occasion hiverena tsika rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra ninninna zavatra nataontsika ary aza mieritreritra fa natapona mihidy daholo ara ny lalana eo amin'ny fiainanao na ny eviana ny evanana na ny alona ny ariana Andriamanitra reny ihany ny tompony lakile eo amin'ny fiainanao raha tena hiverina hibebaka marina aminy ianao androany ao amin'ny Isaia 5:22 manana hoe mba hamoako ny varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina itsony ninninna mety mihidy eo amin'ny fiainanao lakile amen'Andriamanitra antsika androany ny finoana ny fibebahana fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao daontsika hiverina ao amin'Andriamanitra hitodika ao aminy fampamindra fotokoa izy ary efa nanolotra ny ainy teo ambony azo fijaliana ho famonjena anao entoraka eo amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny hira arena sy fananako ino no arena sy fananantsika Andriamanitra eo amin'ny boky hira fiderana 5:1 ianao Jesosy no manatsitrana na marary ara-nofo ianao na marary ara-panahy ianao ninninna mety aretiny eo amin'ny fiainanao andao androany mba hovana ny fomba andao tonga dia any amin'ny Jesosy ny entoraka andao tonga dia any amin'ny Jesosy ny entehatra fa le indra fon'Andriamanitra tsy efaritana izay ny manamaivana le zioga hoentintsika mitambesarany ziokontsika tambesarany zavatra be da be nefa tadidio ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany izay ny fanafody antsika miverena amiko izy dia mba hiverina aminareo kosa ary eo amin'izay izy ny anao lalana vaovao anao lalana vaovao anao fa ny zanako izy tsy maintsy tafita Andriamanitra anao andeha ampepita atsika ny hira 5:1 ny arena sy fananako ny andininy voalohany ataontsika eo am-pitsanganana ny andininy faharoa kosa hitondrantsika ny tena tsika eo anatrehan'Andriamanitra hiaraka andohalika isika Jesosy no manasitrana ka tsy anafenako ny aretiko nindra fonao tsy haifaritana no manamaivana ny zioga entiko ianao la niombo teo Calvary ianao la niombo teo Calvary no anakinako ny fiainako no anakinako ny fiainako ianao mahita ny ady saiko ety ianao mahita ny ady saiko ety no antenaiko ampody atsangano ny tananao dia teneny hoe tsy avelako Jesosy tsy mandray ny tanako raha tsy mandray ny tanako ka hidongiko tsotritra hidongiko tsotritra arena sy fananako arena sy fananako mba manana
mananisa moa fa ianao nitsoky matometoraka aminao antoarika daholontsika tia Jesosy ratoka sakao ratoka sitraka miaraka amin'ny alotoako manolo tena ho diovinao manolona aminao ny finoako natony vao tsy nampibitika ka avelanao entefa ao am-pona ny sombondranao mba mipitika izay dia efa ampy andiovanay tokoa atsangano ny tananao tsy avelako anao Jesosy velako ivavakintsika samy mitondra ny tenatsika samy mitondra ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra nefa mba mivavaka koa ho an'ny hafa Jesosy eo misaotranao izay nohony amin'ny sitraponao izay mbola nomenao anay indray androany marina tokoa ny teninao fa ny lalanay to tsy mba lalanao matetika ny fievitray to tsy mba fievitrao mazana fa dia mandeha amin'ny lalana sy ny hevitra izay tianay sy ny lany kibonay foana izay nefa matetika amin'ireny dia zavatra tsy araka ny eritreretinay no mipoitra eo amin'ny fiainanay marina ny teninao fa vizany ianao mananatra anay ka andeha ody aloha ianao mandra-piaiky ny elony aza ilozany izay Andriamanitra aza ilozany izay fandreto izay mandoalika eto anatrehanao manonona ny fahotanay tsirairay avy ihany mitondra ny eloka rehetra eto anatrehanao fa hiverina aminao izay taminao dia taminao ihany eny Jesosy nefa nanotanonay nefa fantatray fa tsy hisy mpamonjanay koa afa-tsy anao rery ihany Jesosy hoe mamindrafo aminay mamelany elokay tamin'izay rehetra vitanay tsy araka ny sitraponao ny fiteny ny fihetsika ny toetra zavatra marobe ary betsaka raha zavatra nieritreretinay ho marina sy ho mety nataonay teo anatrehanao nefa kay tsy araka ny sitraponao reny mamindrafo Jesosy diovy amin'ilay ranao sosy nalatsaka teo ambony azo fijaliana izay ihany angamba sisany ampiadio anay ary efa madio amin'izay izay tena adio tokoa satria fantatray fa raha ianao no manasa anay dia tena ho voasasa izay raha ianao no manadio anay dia tena ho voadio tokoa izay mitondra ny firenenay izay Jesosy eto anatrehanao tsy miafina aminao ny fahotan'ny firenenay mamindrafo amin'ny firenena malagasy mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy ianao
amin'ny lalana rehetra nandanana na fampotsampy fanaovan'Andriamanitra hafa ny fahavetavetana ny fahalotona maro samihafa indrindra Jesosy ny fimonomononana dia hifonanay aminao reny mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely ny monomonona ka na dia lalana kely ary nataonao nandritra ny 9 taona ampianaro izay mba angina ampianaro izay anaiky fa matota teraka teo amin'ny fiainanay io rehefa napetraka teo aminao ny fiainanay dia izay ny sitraponao fa tsy sanatria namaritena fa nanao ny marina ka tsy tokony azo na ny aretina na ny olana eo amin'ny fiainana fa tsy nisy nanao ny marina raha olombelona tahaka ny Joba nefa nahoarana mela ny Joba ho tratry ny fahoriana maro samihafa hifonanay aminao ny tsy finoanay na ny kristianina na ny tsy kristianina fa manoloana ny zavatra maro samihafa dia mivany finoana miodikodina izay tsy tafatoraka any aminao tady olombelona ho sarangotona nefa ianao ilay teny fa anao ny tany sy izay rehetra eo aminy anao ny arena anao ny zavatra maro samihafa mamindrafo aminay Andriamanitra ampitombo finoanay Jesosy ary raha hitanao tena kely dia mivavao anay tahaka ny tenina hoe vavaka ho anareo mba tsy ho levona ny finoanareo ao anatin'ny adinay ao raindray adioninay foana ianao fona aminao izay ary indrindra manoloana ny olana atrehan'izao tontolo izao to variana amin'ny fametsiny variana miodikodina fa tsy mba mitodika any aminao mifona aminao izay tsirairay avy noho ny amin'izany indray to miandry inona miandry zavatra foana miandry zavatra iseho fa manomboka androany ampianaro izay mba hiandry ianao dia mba hita ny herinao sy ny fahefanao entina eo aminao daholo izany rehetrarehetra izany fa mavesatra aminay ka mariny ny teninao fa izay miasa fatratra sy mavesatra entana makanesa ty amiko fa zano hanome anareo ny fitsarana ampoanay ilay fahasoavanao Jesosy ampoanay ny herinao nefa koa ianao efa nanendry anay naniraka anay hoe mandihany anareo mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa novonjena mandihana ho ianao roainy demonia atsangano ny maty diovony boka efa nahazo maimaimpona ianareo ka manomeza maimaimpona ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velafany Nazareta no andidina sy androanay ny asa amin'ny devolo ny asa satana devolo ny tsy finoana rehetrarehetra miala aminaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana fariny rehetra afo mandrakizay devolo tsy ahitana ny voninahitra Andriamanitra miala aminaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana fanitra amin'ireny devolo ny ditra rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy ny asa matin'ny satana rehetrarehetra miala aminaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana fariny rehetra afo ny asankalan'olo rehetrarehetra io dorana amin'ny afo masinao may amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana amin'ny rehetra marzay ny aretina rehetrarehetra io dorana amin'ny afo masinao may amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana devolo mampiodikodina mampisavorita ka mpanompon'Andriamanitra may amin'ny anaran'i Jesosy any afariny rehetra afo mandrakizay Jesosy io manjaka ianao midina ianao fa raha voapoteo nasa amin'ny devolo ny asa satana devolo fahantrana rehetrarehetra io raha avana amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana any afariny rehetra afo mandrakizay sotra Jesosy didinay sy ndroanay tamin'ny anaranao reny ianao kosa Jesosy amatotra ny reny ho any afariny rehetra afo mandrakizay fa fanamasinao kosa no ampitoerinay any anatinay tsirairay avy any anatin'ny tokantranonay any amin'izay rehetra misy anay mba hisehony ny herinao hisehony ny voninahitra amarinao aminay mandrakariva ny teninao hoe efa nahita ny lalany ao nefa sitrana azy any dia hitaridalana azy ao ka ampody ny fiononanao aminy mandehana ho ianao fa voavela ny helikao ary amin'izao sisa izao aza manota intsony misaotra Jesosy misaotra anao izay faly izay hideranao faly izay hika tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny eliny sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny amen eo am-pitsanganantsika anao ny fanekem-pinoana
mino an'Andriamanitra raitsyto mpanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy sanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjine nijalana napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana madika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kafan'Andriamanitra raitsyto avy any neviny tsara mivelona sy maty mino ny fanahy masina ao fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary fiainana mandrakizay amen. Anavoazantsika ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra sady anakinantsika ny fiainana amin'ny tompo dia ataontsika ny andininy voalohany amin'ny hira hoe ny miankina aminao no ataontsika akino amin'Andriamanitra ny fiainana asa metehitra amin'izao tontolo izao fa ny ety mora miova ny ety mety maty fa ao amin'i Jesosy irery ihany no maharitra mandrakizay ny miankina aminao. Mafy mihitsy raha zao fiainana izao no tsy miankina aminao tsy miankina aminao dia ho zava-poana ihany tompo dia ho zava-poana ihany tompo fe no sento sy tomany ololevina avokoa zava-tsy olory tompo fa ny zava-tsy olory tompony miankina mina. Zany tokoa Jesosy dia petraka ifeny eo ampelantananao ny fiainana rehetra ary iankina aminao zay tsy ny ety ihany fa inonay ny tanakavanany fahamarinanao hitantananay mandra-pahazonay ny fiainana mandrakizay ny aminao ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen. Petraka sika zao dia tonga ao amin'ny fotoana 10 minitra ny sekola laty sika dia anatanteraka ny anjara asany ny eo amin'ny saha. Eo amin'ny 10 minitra ny sekola latsika rakizy dia mangataka atsika mba hitsangana daholo amin'ny toerana rehetra misy atsika any ataontsika ny hira kanto loatra ianao Jesosy dia tsy mipetraka tsika raha tsy vita mivavaka. Zany Jesosy ny tononkira izay kalonay amin'izao 10 minitra ny sekola laty izao. Kanto loatra ianao, tsara loatra ianao, mbola velonay izay trapamonjena.
dia mitenena Jesosy fa miaino izay mpanomponao. Amen. Petratsika rehetra any amin'izay toerana misy atsika rehetra. Nalaza moraky izy zao ny coronavirus Covid-19. Entsika isan'andro tranandreo zany Covid-19. Dia rehefa nanomana n'ity 10 minitra ity aho maly, dia tsy matadidy daty tsony moa dia nieritreritra hoe mba firy mora pitso miantso ny androany io, kay moa androany Alahady 19 dia Covid-19 Alahady 19 dia jereo ny 10 minitra tsika androany mba mora tadiditsika koa ao amin'ny Matthieu 19 dia 19 ihany koa dia le tapany by. Matthieu 19 Matthieu toko fa 7:10 andininy fa 7:10 dia le tapany by izy efa aitsika tsy enjery be loatra. Rehefa hita dia vakitsika rehetra any an-trano any amin'izay toerana misy atsika any amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay efa entsika isan'andro zany teny zany rakizy. Fa iza moa le namana? Amin'izao tsika le mijanona any an-trano zao dia tsy le namana any am-pianarana intsony ny namana, fa dada sy neny le mijanona ao an-trano io, le raitapo atsika mijanona ao an-trano io, le bebe, le mpanampy le mijanona ao an-trano io, dia le eo an-tokotany miara-monina amintsika eo. Izay any aloha ny namantsika amin'izao. Dia hitatsika eny ny toetran'ny olona hoe le ankizy hoe tia ny namany sa tsy tia, dia andonge notsika reto tantarany izy rola reto hoe Razoky sy Razandry. Razoky sy Razandry dia kamboty, efa maty zany ny dadany, dia vao maty voaingana koa ny mamany. Zany hoe sady tsy manana dada tsy manana mama rakizy Razoky sy Razandry. Dia manana fananana kely zareo any ambanimbany vohatra, any amoromorotsiraka moa misy an'zareo. Dia reto zany le fananana. Manana coco izy, fatatsika ny coco le lava be misy voaniny reny. Dia anankiray fotsiny nefa le coco. Dia maniry le coco efa misy voaniny, efa misy nakana zany efa nanana. Zay aloha ny anankiray. Faharoa manana omby izy. Anankiray any le omby. Dia misy be ronono omby io fa tamin'ny mama mivelona dia mbola bebe, tamin'izay mbola betsaka le ronono zany terena ny velomany, fa efa kelikely any sisany le ronono tamin'ity izy efa kamboty ity. Dia fahatelo boto fotsy anankiray matevina. Reo telo ireo zany rakizy fananany Razoky sy Razandry. Dia ozy izy Razoky hoe o Razandry efa tsy entsony dada sy mama fa zao andao zaraina ity andao zaraina amin'ny falanantsika rola. Andao ary Zandry moa zany manaikinaiky kely zay satria mivavaka Razandry. Dia ozy izy Razoky zao ary zaraina roa ty coco mizara roa, tapany ambony eo amin'ny atsasany anahy, zany eo amin'ilay misy an'ilay coco zany any Razoky. Dia tsy nahazo zany Razandry. Eny tompoko ozy Zandry. Ay, ny omby tapany arina misy ny ronono anahy, zany hoe afaka mitery foana zany Razoky dia misotro ronono foana. Fa le tapany arina misy ny lohany zany any Razandry dia tsy mba afaka misotro mihitsy rakizy le Zandry. Ary miboto fotsy amin'ny alina na amin'ny atoandro anylahy. Ny andro rehefa ririnina dia Razoky zany rakizy mitafy boto fotsy. Dia rehefa taty aoriana misy fatapera moa ny coco. Dia efa ray sisany, efa roa sisany teo amin'ilay coco. Dia ozy Razandry hoe alao ary tapahana amin'izay le izy satria mba tsy hanahirina anao misikotra an'io foana. Dia ny tapahana ny tapany ambony. Dia inona moa zany rakizy? Neny Razandry zany mbola afaka maniry satria teo amin'ny fakany. Fa neny Razoky dia mihinana ihany fatany tia teny Razoky. Dia teo amin'ilay omby indray dia ozy izy le Zandry no hoe mbola misy foana ve le ronononao? Dia eny ozy Razoky fa rehefa ho tapitra io dia aleo tapahana roa amin'izay. Dia rehefa tapitra le ronono dia ozy izy alohana taperiny hoe ao aloha ary ararakely ao anatin'ny tavoahangy daholo izay ambonyambony amin'io omby io. Didina ny omby dia neny Razoky no hohanina izy rery tsy mihitsy Razandry.
fa nendra zany namidy dia nanaovany fivelomana hafa ary teo amin'ny bodofotsy indray ny andro no ririnina raha zoko foana za mirakitra bodofotsy raha zandry zany tsy mba mirakitra rakizy dia inona ozy izy nareo ozy raha zandry kosa aloha tena efa maloto be zany bodofotsy zany rehefa tonga teo aminy le bodofotsy amin'ny maraina andeha ty sasako ozy fa maloto dia ny sasany raha zandry le bodofotsy dia niara tsy nirakitra tsony zareo satria ririnina ny andro ela be mibodofotsy vao maina orakizy ina moa no tiana lazaina amintsika an'izany le fitiavanamana ilay fitiavanamana amin'izao tsika mihiboka ny hatran'izao rakizy misy ny ankizy manana kilalao be dia be dia rehefa manana be dia be izy ka mba miteny le ankizy eo tokotany miaraka aminy hoe ole ty raha zoky mba hampindrano domy zay fa ela mbola manao pleste dia ozy izy hoe oka aloha vity ty anaty dia izay vao mivoaka dia izay indray tsika vao miara manao an'ity domy ity izany ny ataon'ny ankizy ankehitriny dia misy koa ary ity tena ratsy manana bombo izy dia fanembavany le bombo dia ny ankizy moa ankizy dia ozy le ankizy hoe mba me bombo kely izay ry razoky dia inona ny ataony any am-paosiny mbola misy in'le bombo efa avy nitsetsafiny iny ihany nikakeriny diny ambony kely iny meniny ankizy tsy mety zany fa amin'izao tsy avany namanao dia mba teneny dada sy neny hoe mila mitsi namana hono hoe karaha manana akanjo tsy anaovana tsony na kiraro tsy anaovana tsony na kilalao tsy anaovana tsony fa mbola tsara dia mba izarao ny namanao fa nendray koa neny mihitsy neny tsy mety dia mba miova daholo tsika amin'izao androny tsy fivoahan'izao voninahitra ho an' Jesosy rery ihany tiavany namanao tahaka ny tenanao amen. Sao tsika dia tonga amin'ny fotoana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika ny mpanompon'Andriamanitra Ray aman-dreny Iraka Rakotofiringa Richard mialohan'izany dia nao hira alohan'ny sampana.
kifadiliana. Kayani Filay piaratsika tsy malala sasatrany mifona ho atsika Balay tompo mefity tianao doridori efa ty nenena ty atenati sy misy masaka na izay tiny atao ka matoky fadiliana. Balay tompo mefity tianao doridori rehefa ty nenena ty atenati sy misy masaka na izay tiny atao ka matoky fadiliana. Sy misy masaka na izay tiny atao ka matoky fadiliana. Iondrika ivavaka isika tompoko, voninahitra ho anao Jesosy malala, tompo-panjakanay Andriamanitray, na dia misy arany ny fioboana eto amin'ny tany sy ny firenena, eny manerana zao tontolo zao, dia mbola manana tombontsoa manokana izay, miaona aminao, amin'ny alalan'izao fomba mahagaga zao, avy amin'ny Jehovah Andriamanitra zany ka mahagaga eo masonay. Ty ho voky ny zavatsoa avy ao an-tranonao zay dia ny zava-masina eo amin'ny tempolinao, ka ny teny zay ambara, dia ho fampianarana, ho fananarana, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny famarinana, mba ho tanteraka amin'ny vahoakanao ny zandrikelinao rehetra Jesosy. Ko dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao, dia amin'ny anaranao mahavonjy no anonana zany vavaka izany. Amen. Andray ny tenin'Andriamanitra avy hatrany sika arak'izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faha 1:30 manomboka amin'ny andininy faha 1:30 ny pejy 2:30 sy 700. Jeremia 2:30 andininy faha 2:30. Resitsika ihany koa ny filazantsara ny Jaona toko faha 4:40 dia manomboka amin'ny andininy faha 9:20 isika, pejy 400 amin'ny testamenta vaovao, ary mivadika kely eo ambadika eo fotsiny tsika Jaona ihany toko faha 20 dia ny andininy faha 4:20. Rehefa hitatsika ary zany teny rehetra zany, dia vakitsika misesy ny Jeremia toko faha 1:30, Jaona faha 4:20 ary Jaona faha 20. Toko faha 1:30 andininy faha 1:30 dia miara amiredona aritsika rehetra, miara mamaky zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro avy ny andro Jehovah, zay anovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka amin'ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tantanako azy, nitondra azy mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta.
fa izy ireny dia mivadika amin'ny fanekeko, nefa izao ny vady noho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany noho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary izao Andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy ahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehova, fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Jaona 7:20. Tsy amelanareo kamboty aho, akaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy hita intsony zao tontolo zao. Fa ianareo no ahita, satria velona aho, dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amiraiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Zay manana ny didiko ka mitandriny izany, dia izy no tia, ary zay tia no tiany ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Ary Jodasy tsy Iskariota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo zao koa? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha misy tia, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ho aminy. Zay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay rainareo dia tsy ahy, fa ny ray izay naniraka ahy. Zany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo ao. Fa mpananatra dia mifanamasina, zay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy taka amin'ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 2:20. Ary noho ny afaka valona dia tafangona teo ndray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina amin'ny varavarana ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, zay loha amin'ny fiangonana. Tsika tsirairay avy zay nampandrosin'ny Tompo ao tokantrano amin'izao andro sarotra zao. Sarotra satria raha malala ny zava-doza zay miatra manerana an'izao tontolo zao. Kanefa na sarotra ary dia mbola mamangina isa tokantrano Jesosy, ary manamafy izany teny zany manao hoe fiadanana ho anareo. Raha jerentsika izany teny zany zay nambaran'ny Tompo rehefa afaka avalona, afaka herinandro zany taoriana ny tsanganany, dia nizy fa niseho tamin'ny mpianany iray ka nanambara zany teny zany. Ary raha niona tamin'ny mpianany ary izy fony nitsangana, dia mbola zay foana ny teny voalohany zay nambarany amin'ireo mpianany ireo hoe fiadanana ho anareo. Ary ankehitriny koa Jesosy Tompo, raha mitsidika nisa tokantrano sy nisa ambaravarana, dia manamafy izany teny zany hoe fiadanana ho anao. Fiadanana satria nahoana tokoa moa reto mpianatra reto ane mbola tao anatin'ny fanenjehany. Petera ane nisy fotoana hoe enao koa mba ho namany, andao koa ianao mba hombona amin'ny hazo fijaliana. Ary dia nirifatra nitsoaka Petera, ary nandahan'ny Tompo intelo izy, ary ny mpianatra dia tsy hita mihitsy fa samy mitsoaka avokoa, ary dia miafina ary zareo ao anatin'izay tebiteby, orooro, aya, zay mitambaby zay, no tonga Jesosy Tompo mitondra fitoniana ho an'reto mpianatra reto. Ary ankehitriny koa ny Tompo dia mamangina isa tokantrano. Lay Jesosy Andriamanitra mahery, mpanolo-tsaina, andrina fiadanana, no mamangy ianao amin'izao fotoana izao, ary mitondra amin'ny fiadanany ao aminao. Iza tokoa moa tsika amin'ny malala zay oloky ny apitso? Iza ny nanapo izao ny tranga amin'ity taona ity? Tsy nisy nahafantatra mihitsy. Ao anatin'izany tafiotra rehetrarehetra zany, Jesosy tao anaty sambokely natory,
natory satria nahoana manana le fiadanan'Andriamanitra izy. Ary tsika rehetra dia miantsoantso mana hoe Jesosy eo vonjeo zahay tsy mampaninona anao ve zao tafitro zao rivotra be zay fahafatesanay zao. Dia mitsanga an' Jesosy mitondra ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Raha zoina raha jerena akaiky ny tanjona zay tena katsahany zanak'olombelona eo amin'ny fiainany eo amin'izao tontolo zao dia io fiadanana io. Fa saingy samy manana ny famaritany izay fiadanana izay. Za zany hoy mpianatra, hianatra tsara, dia ho lasa toy izao dia hanatokantrano dia hanataranaka, dia hanana zosy zao dia miadana. Ohatra zany. Ary tsy zany tokoa hoe fanabeazana zay hitondrantsika ny zanantsika, ary tsy zany ve ny tanjona eo amin'ny zaza tsirairay avy zay napetraky ny tompo ho tezaitsika. Ny manahirana dia izao, zany zavatra rehetrarehetra zany fitaovana ihany entina mivelona. Fa raha ny firenena faran'izay mandroso aza ka manana zany fananana rehetra zany eo am-pelantanany dia ohatrany tsy mbola mahatsiaro fiadanana foana. Ary any amin'ny firenena izay nisany matanjaka sy manan-karaina indrindra aza, toa ny vao mainka betsaka ny tahany olona mamono tena. Nefa nisan'ny tena manana ny ampy, ko nahoana ny mamono tena. Zany ny manambara fa tsy amin'ireny no hitanao fiadanana. Fa ny tena fiadanana dia le Kristy monina ao anaty ka mamenao antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy tompo izay velona ao anaty, izay mampitsahatra ny tafiotra rehetra, izay mamenao toky ny amin'ny ho avy, ary ny faran'izany dia fiainana mandrakizay. Ka na inona rivotra amin'ny samboaravoara, na inona mitranga, ninona entamavesatra, rehefa tonga Jesosy mitondra izay fiadanana izay. Ary moa hoe zany tsy mitranga eo amin'ny asa-pifoazana izay atrehantsika. Ny olona izay mitondra olana eo amintsika dia matetika tsy ilay olana aloha mivahany Jesosy, fa ilay fiadanam-po aloha nomeny azy, dia sitrana aloha ny aretim-po, dia tonga aloha ny fitoniana. Dia Andriamanitra manana ny antony, manana izay tantanany atsika tsirairay avy. Mbola hiverenantsika ihany momba an'izay fiadanana izay rehefa avy eo tsy valavitra amin'izay loatritsika, fa ny tenin'Andriamanitra izay mivakitsika teo raha raisina ny antanatohatra ny fanazavana izay meny Jesosy eto amin'ny Jaona 4:20. Ny fiadanako no avelako anareo. Ny atongavan'izany fiadanana izany raha nanaraka an'io vaky teny io tsara tsika, dia voalohany indrindra aloha ny fitenenany hoe tsy hamela anareo kamboty aho, ho eo aminareo mandrakariva aho, satria velona aho. Ary zay fahavelomana izay dia mbola mafisiny eo amin'ny 9:20 izy hoe zay manana ny didiko ka mitantana izany, izy ny tia, ary zay tia no tiany raiko, ary izao io tia azy ka iseho aminy. Ary mbola eo ihany koa ny 9:30 hoy Jesosy tompo, raha misy tia dia tandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Jero tsara zay ataoko hoe fepetra na fomba andraisana ny fanatrehan'Andriamanitra feno ao anatinao. Ia hoe le Jesosy andrina ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra ray no mandondony ao ambaravarany fotsika tsirairay avy, ary milaza manao hoe ianao io raha mampandroso ahy ianao, raha mitandrina ny teniko ianao, za ho tianao manokana, hijery anao manokana, ary ho tian'ny raiko ianao Jesosy, ary iseho aminao aho. Endriavana malala ao amin'ny tompo. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa Andriamanitra kosa dia miseho amintsika, eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fomba mahagaga, amin'ny heriny tsy etoaina, amin'ny famindrapony sy ny fahasoavany. Zay le Andriamanitra velona, zay mamaly vavaka, zay tena mivavaka, zay miara mandeha aminao, ary tsy vitany hoe miara mandeha aminao fotsiny fa tonga monina ao anatinao.
dia faresendahatra manokana ao anao zay, rivotra iainanao manokana, fa tsy hoe fahaizana ara-tantara araka ny fahaizany zanak'olombelona, fa ilay Andriamanitra mihitsy ny tonga maneho ny fisiny ka mipetraka ao anatinao ary mameatoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Miseho aminao izy, ary mbola manambara ihany koa izy eo amin'ny 8:17 hoe akao aminy izahay ka onona ao aminy. Zay Andriamanitra monina ao anatintsika izay. Raha jerena ny any amin'ny testamenta taloha any dia voalaza hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa, niara nandeha tamin'Andriamanitra Abrahama. Fa eto ny ambaran'ny filazantsara ihany kosa dia izay efa nambara ny faminaniany Jeremia mpaminany fa fanekena vaovao no ataoko amin'ny taranak'Israely, hosoratako ao am-pony ny lalako. Izao no Andriamaniny, ahalala Jehovah Andriamanitra izy, ary tsisy hiteny intsony hoe mahalala an Jehovah, fa samy ahalala avokoa izy rehetra, na ny kely na ny lehibe. Izay ny fanekena vaovao. Raha ny fanekena taloha dia reto ny lalàna, arao io, atsao io, tsy tanteraka ny zanak'olombelona zany. Ka dia nidina mihitsy Jesosy Tompo, dia nanolotra ny tenany, ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ho sorona ho an'izao tontolo izao, mba hahafahan'Andriamanitra ray miditra ao anatintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka zay erin'ny fanahy masina zay miasa ao amin'ny tsirairay avy zay no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa indrindra ny ambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 9:20, fa zay tarihiny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa raha mandeha araka ny nofontsika dia tsy araka ny fanara, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany fanan'Andriamanitra ao anatintsika zany no ahafahantsika miteny hoe Aba ray ô, na hoe Andriamanitra ray ô. Ka ny teny mpianatra hoe mampianarana hivavaka Jesosy. Ny teny voalohany zay nasain'i Jesosy ny tenen'ny mpianatra dia ny hoe rainay ô zay any an-danitra, fa tsy ho hainao mihitsy miteneny zany fiantsonan'Andriamanitra ray zany amin'ny fomba matotra sy mifamatotra amin'Andriamanitra rainao, raha tsy mifanahy masina no mivavaka ao anatinao. Ary zay indrindra ny anao ambaran'ny apôstôly Paoly, tsy fantatsika ne ozy mivavaka tokony ataotsika, fa mifanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ka dia zany mivavaka zay mipololotra vao amponao zany, tsapanao fa tena akaiky le Andriamanitra. Misy Jesosy tena meno anao, tsy le vavaka mpivava fa anao tsika mbola tsy nahafantatra an'Andriamanitra tsika, fa le Andriamanitra ray, zanaka, fanamasina, zay monina ao anaty, mame zay fiainam-panahy zay, zay fiainana vaovao zay. Zay no natonga ny apôstôly Paoly hiteny manao hoe ho aminareo ane fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Raha namarina ny teniny izy ho an'ny Korintianina 2. Raha dinihinao tsara zany teny zany dia hazava tsara aminao fa ny firaisanao amin'ny fanahy masina no hidiranao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ahitanao ny fahatsarany Jesosy. Sarotra amintsika olombelona zany. Ary zay tsy maintsy nanaovan'i Jesosy sorona ny tenany mba hatanteraka ny faminaniana ao amin'ny Jeremia io. Fa omeko fo vaovao ianao, meko fanahy vaovao ianao, ka tsy ianao tsony ny velona, fa Kristy velona ao anatinao, dia maty amin'ny ota ianao, ary velona ao an'Andriamanitra, dia vao miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ianao, dia olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao. Zay niafatry mipasika, zay no mitondra fiadanana, ary zay no entin'i Jesosy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Inona moa ny tenin'Andriamanitra zay tian'i Jesosy ho ajaintsika? Raha miteny izy hoe raha misy tia dia hanaraka ny teniko izy, rehefa tonga monina aminao zany Andriamanitra, dia omeny ny fanahy masina ery ianao akatoa an'izay teny zay, tsy amin'ny heritsaina, tsy amin'ny didoa, fa ilay herin'Andriamanitra zay fanomezana ho an'izay rehetra mibebaka araka ny ambaran'ny asan'ny apôstôly 2:7, ny fibebahana dia mitondra an'Andriamanitra ray amenao fanomezana kado zay rehetra manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana.
dia manana antoka fa vita tompoka se amin'ny fanahy masina. Io fanahy masina io a bitsika aminao io, mampianatra anao io, tarika anao amin'ny marina rehetra io, araka ny ambarany hoe ny mpananatra dia ny fanahy masina zay raha ndray izy no mpianatra raha reo ny zavatra rehetra. Ao aminao zany ny fanan'Andriamanitra, fa manana safidy kosa ianao, manana safidy malalaka ho amin'ny ankavia sa ho amin'ny ankavanana, hifidy ny fiainana sa hifidy ny fahafatesana, anaraka ny tenin'Andriamanitra sa tsy anaraka. Dia manamafy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tomboka senareo amin'ny andro fanavotana. Mamarina ny tenin'Andriamanitra saditsika. Ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany ambara amintsika dia efa voalaza teo amin'ny 10 minitra ny sekoly Alahady teo. Raha fitinina ny tenin'Andriamanitra, raha fitinina ny didin'Andriamanitra zay tiany ho arahantsika, dia averintsika miara amiredontsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fananao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia tahaka azy ihany ho Jesosy Tompo dia ny tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ndao mba ho tiavin'i Jesosy. Ndao manomboka izao tsy atao filatsy mahita tsony Jesosy. Io akaiky ny fanadinana ka akaiky ny examen ka andao hitady an'i Jesosy. Misy ny aretina ka andao hitady an'i Jesosy. Eny zay manatonana io izy tsy ho laviko mihitsy fa Andriamanitra fitiavana io, mba mitady fitiavana avy aminao, mangetahita fitiavana avy aminao, ary Jesosy dia marary pity. Raha vakinao amin'ny bokin'ny tonkira Solomona na tsy manam-potoantsika, marary pity Jesosy, mangetahita an'izany fitiavana avy aminao zany. Inona moa ny fanaontsika rehefa tonga ny fetin'ny ray na fetin'ny reny indrindra andehan'olotra fehezam-boninkazo ho an'ny neny. Inona zany fehezam-boninkazo zany? Poezia tsara tare, tena mamy dia mamy, tena kanto, ary vokatry ny fo, pololotra avy any anaty any, ary dia inoneny fa mirotsa-dranomaso tena faly tokoa, miaino n'ilay zanany badabada kely manao ilay tononkalo. Zay ny io tonkiran'ny Solomona io teny mpitiavana ifanaovan'ny ampakarina sy mipapakatra. Itsika no ampakarina ara-panahy, itsika amin'ny fofombadin'i Kristy, a Kristy mipapakatra, ary dia mifanolotra teny mpitiavana ireo. Ary zay ny fampianarana eto amintsika FPVM, ataovy tahaka ny fankatiavan'ny fiancé. Hoy ny ray aman-dreny lehibe zay raha nampianatra teo amin'ny mpianatra sy mpiomana izy, tahaka ny fiancé, lay fitiavana voalohany, lay tena miredaredy iny, dia tena miazakazaka mihitsy ianao. Inona indray re? Chocolat ve nomena azy, sa gâteau, sa bonbon, sa voninkazo, sa inona? Ny andrasan'i Jesosy amintsika, ny oti azy dia voalohany indrindra ny akatony teniny. Ny oti azy dia tena manolotra zany fehezam-boninkazo zany zay mety miendrika tonkiram-panahy zany, mety miendrika fandinina ny tenin'Andriamanitra zany, miendrika fiainona ny tenin'Andriamanitra zany. Dia manao na fiancé any amin'ny foana ny saina, any amin'ny foana ny saina, ary tsy andry zay ahitana azy. Ary tsy ohatran'izany koa hoe tsika menakavy eo amin'ny mpianakavy ny finoana ao amin'izao fiangonana am-pifazana izao, satry foana eo amin' Jesosy, satry foana hitady an'i Jesosy, satry foana ho any am-piangonana, satry foana satria nahoana? Zay le fitiavana voalohany, zay le tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao, amin'ny fonao aloha. Zay vao mandeha ny ara-tsaina ihany koa, amin'ny saina rehetra, le saina misaintsaina ny tenin'Andriamanitra, mitsakotsako ny tenin'Andriamanitra. Ary eo mazava tsara amintsika le teny manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Ndikany hoe mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra ane ndikan'izany dia miresaka ianao mapakatra ny etaetana eo anatrehan'Andriamanitra ray. Izy kosa mamaly. Vavaka aza mitsahatra zany hoe mandeha zany dia mikipy ve dia midona amin'ny poto satria tsy mitsahatra hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy alaina tendrony ohatr'izay le izy fa miaino any koa zany. Le Andriamanitra miresaka amiko, dia manana ny fomba mahaliana izy. Eto amin'ny fiangonantsika dia mampianatra mihitsy mivavaka amin'Andriamanitra zay miteny amintsika, miresaka amintsika amin'ny fomba mahagaga. Ary anisan'izany ny tenin'Andriamanitra zay saintsaina, zay ny nambara tamin'ny Josoa, ny 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 saintsaina
saintsaino ty teny ty, dinio ty teny ty, fakafakao ty teny ty. Ary zay no ambarany salamy voalohany, sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, fa ny tenin'Andriamanitra ny saintsainy ny mandrakariva, iny ny fakafakay ny mandrakariva. Tia n'ilay tenin'Andriamanitra, ary ao anatin'izany dia mameva olana anao ane ny tompo e, manohevitra anao ane ny tompo e, manokatra lalana ho anao ane ny tompo e. Raha ny amin'izany hoe Andriamanitra manolo tanana sy mamaly vavaka ary mitaridalana betsaka amin'ny fijoroana vavolombelona azotsika raisina manoloana an'izany. Fa dia izay fitiavana an'Andriamanitra izay, ny fanamasina ane izay hitarika antsika amin'ny marina rehetra, hitonga antsika tsirairay avy ho tia an'ilay Andriamanitra ao anatintsika ao, tsy Andriamanitra lavitra, fa tena ao anatiko ao izy, dia tiavo izy, bitsibitsio izy, fa iseho aminao ny famindrapony, iseho aminao ny herin'ny mahagaga. Ao amin'ny tononkirany Solomoninao dia entin'ilay mpapakatra mitsangatsangana mihitsy ilay ampakarina, andao tsika isanao hiaraka, hijeriny eny andavaky ny liona, hijeriny eny an-tampon'ny hermona, andeha akatsy andeha akary, voarakitra ao zany azonao vakiana somatsara rehefa malalaka amin'ny fotoana. Dia ohatran'ilay zazakely izay trotrona, entinao mitsangatsangana eny tsy mba zaza, andao entina eny hijery biby, ilay zazakely izay tsy mbola nahita an'izany hatr'izay ny enany, dia gaga izy, io misy bibilava, dia trotronao, io bibilava, io ny ragidro, ay, io ny vorona, dia gaga le zaza, dia faly le zaza. Ianao ihany koa, ao amin'izay fiarahana amin'i Jesosy izay, anaovan'i Jesosy surprise ianao, anaovan'ny fahagagany ianao, izay le fiadanana izay entinao aminao, dia izy mitatana anao eo amin'ny fiainanao, tsy kelikely, tsy kelikely, tsy kelikely, ary ny faran'izany dia fiainana mandrakizay. Dia gaga ny olona mijery anao, hafa iny olona iny, manana an'Andriamanitra iny, hiteny izy hoe aiza nareo mivavaka, aiza nareo miangona, mba handeha anaraka anareo koa zay, satria nahoana hitantaratra eo amin'ny fiainanao lay fiadanan'Andriamanitra ao anatinao, izay mitory fiainana mandrakizay eo aminao manontolo. Mbola misy ihany koa izay voazava teo amin'ny sekoly laty teo, ny fitiavana namana. Jereo vetivety eny sady mamarantsika ny ao amin'ny Korintianina voalohany 7:10, pejy 7:7. Korintianina voalohany 7:10 ka ny andiny 4 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo miaraksika. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Hatreo ihany. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ireo zany ny toetra an'Andriamanitra. Azontsika vadika zany io teny io hoe Andriamanitra dia maharo-po sady mora fanahy, Andriamanitra tsy mialona, Andriamanitra tsy mirehare, tsy mihebohebo. Satria ao amin'ny Kristy Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra, dia azontsika raisina ihany koa zany io hoe Jesosy Tompo dia maharo-po sady mora fanahy, Jesosy dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Jesosy dia mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Ary satria tsika tsony ny tenin'Andriamanitra hitafy an'i Kristy, zay ne le sitrapon'Andriamanitra, zay ne le fanarahana ny teniny, izy le famonina ao anatinao, dia miandry anao hanaraka an'izay sitrapony izay, dia mitonanao ihany koa izy anana ny retoetr'ireo, zany hoe azonao apetraka eo zany raha tianao zany amin'ny crayon kely, hoe enao ohatra hoe ny tenako zany Richard ohatra, enao zay mihaino,
zay mihitsy ny sitrapon'ny tompo. Ianao dia maro-po sady mora fanahy. Ry sara ohatra zany dia tsy mialina. Ry sara dia tsy mireare. Ry sara dia tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora asositra, tsy manao otrpo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana. 7. Ohatra zany de ny anaranao ny tonony ao fa za zany ohatra manentana fotsiny. Hoy aho hoe ry sara ny tenako dia mandefitra ny zavadrehetra, mino ny zavadrehetra, manatena ny zavadrehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Le fandeferana tompoko, io ny tena mafy be, io ny tena sarotra. Anefa de nilaza Jesosy eo amin'ny Mateo 5 raha ny teny mpianatra mampianarana hivavaka de hoy izy, apetrao aloha ny fanatitra aloha ny anateranao fanatitra, mandehana aloha ataovy ilay fihavanana amin'ilay manana ady aminao, zay vao atero ny fanatitra ao. Sitrapon'Andriamanitra zany, sarotra zany. Anefa ilay fanan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy de mamehtsika hery anaovana an'izay dingana voalohan'izay ka mitra-pihavanana. Raha azo atao ny tenin'Andriamanitra, ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra. Zay no mitondra fiadanana. Ny fanarahana an'ireo tanatohitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra eo de tena mahazo ena ary tena mivelatra ilay fanahy masina ao anatinao, de miseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny ohatra tsotra, faran'izay tsotra. Za ny fampianaran'izany de nentina tany an-tsekoly amin'ny mampanabe ny tena. Tsy mivelarina arak'izay fanazavana ara-tsoratra masina la teolojika zay nazavaina tamintsika zay, fa de ny tenenina fotsiny hoe mandehany ianao de manaovy ianao dingana voalohany any amin'ilay manana ady sy manana disadisa aminao de ianao ny ioton'ny vokany, ary hitanao ny voninahitra sy ny tombontsoa zay azonao aorinan'izany. Misy lesona ngezabe moa anatin'izany hitondrana ny lizy any amin'ny fahaizana hitarika, fahaizana hivarotra sy ny sisa fa de fitinina fotsiny lizy hoe zay mandehany ianao manao an'izay de jereo ny vokany. De lasa ary ty mpianatra anankiray napiatra an'izay fampianarana faran'izay tsotra zay de nanao dingana voalohany, nanjo azy tsy manono ny anarantsika fa azo tenenina kosa lay ohatra. Io zazy io efa narin'ny rainy zay niteraka azy, narin'ny rainy izy fo mbola 5 volana tany an-kibondreniny, mitsoka zany le rangahy lasa. De noho ny lehibe izy de nampidiry ny reniny sy ny raibe zay nitaiza azy hoe ianao de efa narin'ny dadanao, tsy tianao iny olona iny ary mpamitaka iny ary sy ny sisa etsetra, ka de ataovy mihitsy raha ohatra izy mitady ianao de mandositra ianao de zay mamasaka ao-tsain'le zaza. Eny ty zaza ty nefa zay fampianarana zay, mandehany ianao manao dingana voalohany fa tsy matiantoka ianao ary isy voninahitra lehibe, isy tombontsoa lehibe ho azonao. Nieritreritra le zaza de tany amin'io rainy io ny sainy de nikarohany telefônina azony an'le rainy, ny fianaratsoany misy an'le rainy, izy aty alavitra be aty asa 5 kilometatra. Allo, za ihany ty, gaitra le rainy, ahoana? Za ihany ty dada, fa zao dada, mamelanao tanteraka. Dia iny le rainy no nandre zay vaovao zay dia tsy natato fa nrotsaka ny ranomaso ary de nitomany, ary samy de niara nitomany izy mianaka teo amin'ny telefônina, ary de nanomboka teo de pejy mivadika amin'ny fiainan'izy mianaka fa izy nahazo ray, ary ty zazavavy nahazo ray tapo ihany koa, satria efa nanambady ary niteraka io dadan'io any amin'ny toerana zay misy azy. De nisy rivo vaovao, nisy fiainana vaovao, nisy fakatiavana vaovao, nisy fahasambarana vaovao, nisy fiadanana no mifankatoavana le tenin'Andriamanitra. Amin'ny ohatra anankiray ihany koa mba namafisana an'izany, ty tovolahy anankiray ty indray
ohatrany tsy de mifahakazo loatra amin'ilay rainy ao an-trano. Izy koa moa somary manana ny matovolazy de manana ny didoan'izay, tsy de manamarina loatra izy nefa koa ny ao an-trano koa tsy de mamindra fo aminy, ary de misy ohatrany somary mienjana ihany zany ny tady. Izy no mitantara, somary mienjana ihany zany ny tady eo amin'ny rotota. Tonga amin'ny fotoana anniversaire an'ilay zazalahy. Lasa izy tsisy miteny ny ao an-trano. Ny tao trano zany nanomana anniversaire ho azy hoe rehefa tonga iny rariva de atao surprise ho azy. De io zany efa misy sakafo, efa misy ampitolo, efa misy nyretraretra, de bon anniversaire. Eo amin'ny enina sasany eo iny ny mody. Tonga ny amin'ny fito, tsy mbola tonga foana. Tonga ny amin'ny fito sasany, tsy mbola tonga. Amin'ny valo, tsy ao. Amin'ny sivy, efa manomboka manoka ny ankizy, efa manomboka mangatsika lasopy chinoise, ery anan'ny ry, efa manomboka kamokamo ny olona. Amin'ny sivy sasany, amin'ny folo, efa iny fa rendremana ny olona efa natory, ny dadany ny andro azy. Iny amin'ny 1/2 sasany izy vao tonga. Izy rery zany mba nanao ny anniversaire ny tena ny tany tamin'izay fahaizany azy, de asa tamin'ny alalan'ny fisotrosotrona sy ny ohatran'izany, de efa nody tao an-trano zany izy, efa tsy de ao loatra tsony. Vao niditra ny varavarana izy, avy hatrany de nitsaina ny dadany tamin'ny totondry. Raikitra ny korotana, raikitra ny romo fitenenana. Anniversaire no manina, totondro sy daka, mifanaritaka, mitomany ny ankizy, tabataba, kikika, fampisarahana, vorolanina amin'ny fokotany, inony zao, afa-baraka tanteraka. Vao maika mienjana ihany ny tady eo amin'ity tovolahy ty sy ny ao an-trano. Tonga tany am-pianarana ilay tovolahy de nomena azy zay fampianarana zay hoe ianao zay manana ny marina araka ny fiheveranao azy, mandeha any ianao. Mandefitra ny zavatra rehetra mivoalazy eto. Mandefitra ny zavatra rehetra. Mandeha any ianao manao dingana voalohany. Ary efa nataon'izay dingana voalohany zay, mivetsy zay no nandrasany tao an-trano, mivadika amin'ny petsy. Nitondra fiadanana tao amin'ilay tokantrano, zany fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zany. Manana ohatra be dehibe momba an'izany fa tsy azo ivalam-parana amin'ny fotoana. Fa itsika tsirairay avy de afaka manatanteraka an'izany, ary na eto amin'ny fiangonantsika ary moa vetsy zany ny fitaizana sy fampianarana. Tsy efa nisy ve nijoro vavolombelona hoe tena mamy foana dada tonga ao an-trano de mifampianarana avy amin'ny ray aman-dreny lehibe, de hoe inizy faran'izay mamy be iny rehefa tonga ao an-trano izy de esorony akanjony de karakara tsara izy de sasao izy de tambatambazo izy iny izy miteny manopa manahirana, tsy azo raha monina iny nataon'ilay rem-pianakaviany zany fa iny nanotranga ny apitso menatra afaka nitoka satria nahoana tonga lay Andriamanitra fitiavana tamin'ny alalanao, lay Andriamanitra monina ao anatinao. Andriamanitra ne tsy hita maso fa itsika maneho ny fisiny eo amin'ny fiainantsika de mitondra an'izay fiadanan'izay. Koa itsika hoe misy ny fioboana amin'izao fotoan'izao, tsy azo ditsity zany. Ary ny sitrapon'Andriamanitra de milaza fa Andriamanitra ohatrany tao sitona, ohatrany tao nanakipony masony, ohatrany tao misy avatra tiany apetraka, de manana tombontsoa manoka antsika tsirairay avy andinika an'izany tenin'Andriamanitra zany. Fa sarotra amin'ny maha-olombelona, fa ny fanahy masina ao anatinao, zay efa nanasiana tombo-kasehanao, no manatanteraka zany asa zany, de ho tanteraka aminao ny fiadanana. Eto mpamaranana tena mpamaranana, ary de miara mamaky ny Joda 20 tsika rehetra. Joda 20, lay toko farany, lay boky farany indrindra ary amin'ny arekaiky ny apokalipsy ary. Joda 20 de ny andiny, Joda 20, toko ray ihany ao, de ny andininy 20 zany ny jerentsika. Zay mivaky toy zao amin'ny anarany Jesosy Tompo manao hoe: fa ianareo kosa ary malala, ataovy zay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha amin'ny fanamasina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandro ny famindrapon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Zany mamitona ny afatra zay nomen'ny tompo anao amin'izao alahady maraina zao. Ny androsoanao amin'ny finoana masina indrindra, le Andriamanitra ray, zanaka, fanamasina,
ao anatinao kolokoloy tsara arao ny teniny tolory fitiavana izy izara ho fitiavana izy ary ny fitiavana azy dia mifankatoavana azy sy ny firesahana aminy sy ny serasera aminy sy ny fitiavana azy arak'izay tiavana ho azy arak'izay tariny fananao masina zay ny hoe mivavaha amin'ny fanamasina ary efa ao aminao zay firaisana amin'ny fanamasina zay tafiditra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao tehirizo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny tenanao dia miandro ny famindram-pon'i Jesosy miandro ny valim-bavaka miandro ny tompo hitondra fiainana mandrakizay hitondra fiainana be dehibe eo amintsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra iray any ny voninahitra dia apetraka eo amin'ny ray aman-dreny lehibe ny famitinana an'izay fitrotrona antsika rehetra ambavaka amen. Sotra to dia miarahabantsika malagasy rehetrarehetra manerana nosy manaraka any Facebook sy zo radio zo eto Antananarivo tsy maty fo amanainy asa dilo zany fa l'Andriamanitra mbola tsy nahafoy antsika no miteny hoe aza matahotra dia tsy maintsy mandresitsika be dehibe nefa teny na telefona azoko na Facebook azoko ireo fanambarana be dehibe lazay ny olona maro be aminareo lavitra be na province any fa nahita ny tompo any teny tamiko fa mafy niady naniraka ny anjeliny maro be sy ny miaramila ny tapitra isa fa niakatra koa ny devoly iady amin'ny malagasy raikitra ny ady fa ny tenin'ny tompo fa le malagasy kely mpiandry kely mpivavaka tsotra aza dia naharesy an'ilay devoly nahafaly antsika doly ny meno zavatra tatahaka an'izany dia hoe amantsy azy mahereza fa tsisy ho faty akory ny malagasy mpanoloana an'izany toriteny tiavana namanao tahaka ny tenanao ary tiavan'Andriamanitra izay tianao dia naka-piandry kely azy zay nahazo fanambarana tamin'ny tompo ho feany zany rehetrarehetra zany ahatonga sainantsika feo reny zany ka dia mangataka anao aho raha matokely na zira handray micro etsy ianao dia mba hiteny eo mason'ny zao tontolo zao hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any any Frantsa any Canada any États-Unis any Allemagne any Belgique any La Réunion be dia be hatrany amin'ny nosy Maurice maheno antsika daholo amin'izao miteny zao dia mba hiteny ianao amin'ny zavatra hitanao. Iaraka hivavaka tsika tompoko Jesosy eo misaotra anao fa tonga sao mahatsara eto amin'ity tempolinao masina ity ka raha hanambarany hafatra ao Jesosy eo dia aoka ny hafatra ao ihany no voalazako eto ary aoka Jesosy tsisy dia volan-dreboreby fa ny fanamasina sy ny fananao mahery irotsaka eto misaotra Jesosy eo amen. Amenaran'i Jesosy ny tenenako eto za zany tamin'izany vavaka tao amin'ny trano fionana dia andeha alohany atory dia nitondra mbavaka amin'ny fianarako dia rehefa eo nandeha natory amin'izay dia rehefa eo nanofy any dada nasainy dada ny vavaka teny tendrombohitra zay sy maman dia rehefa eo tapaka ny nofiko dia noho ny maraina amin'izay ny andro dia niantso any dada dia ozy mantsy any dada inona dada ny dikan'izany nofo izany dia ozy dada hoe tsy mbola mahazo miakatra tendrombohitra izany aloha fa mitokana reo sy maman hevitra dia
dia nivavao amin'ny trano fionana. Dia noho ny alina ny andro a dia nitokana hevitra izay sy moment dia nivavaka tao amin'ny trano fionana. Dia rehefa eo niverina nanofo indray andeha hitorotiny aty am-piangonana dia nivavaka tao trano fionana hangatadia amin'ny Jesosy. Dia vao niditra tao dia nihira. Dia rehefa eo mivavaka dia vao nihiratra amin'ny masoko dia nahita lehilahy fotsy be lava be sady mazava be dia natahotra. Dia ozy izy, inona mampatahotra anao? Dia tsy niteny. Dia ozy izy hoe raha hoany amin'ny raha hitory-teny ianao ozy izy dia izao tenenao amin'ny olona, aza mijangajanga, aza manompo sampy, aza manambady ny lahy sy ny lahy ary mivavy sy mivavy ary indrindra amin'ny fanaovana ody. Dia ozy izy hoe izay menao an'izany ozy izy ary izay manatanteraka an'izany dia ho avy any aminazy any hamonjy anazy ary hamaly vavaka ho anazy. Dia nameteny izy ao amin'ny Salamo 18 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 18 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Mamakytsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hoe mamiko indrindra ianao Jehova heriko, Jehova varam-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy kelofako sy ampingako ary tandroko ny famonjena ahy sy fiarovana avo ahy. Miantso ahy Jehova izay mendrika hoderaina ka tsy hanomojena ho afaka amin'ny fahavaloko. Niodidina tamiko ny fahamatorany fahafatesana ary nirika ny fahatsiana nampatahotra ahy. Ny fahamatorany fenatsita niodidina tamiko. Ny sakana ny fandriky ny fahafatesana fony azo pahoriana aho dia niantso ahy Jehova. Andriamanitra nitarainako, niaino ny feko teo am-tepolon'izy ary ny fitarainako teo anatreny dia efa tonga teo an-tsofiny. Amen. Sotra tompoko, renareo tsara zany zavatra voalaza zany fa averiny tsara ngeny hoe ahoana ozy ilay feo taminao. Ozy izy hoe raha hoany am-piangonana ianao ozy izy dia izao tenenao amin'ny olona hoe aza mijangajanga, aza manompo sampy, aza manao ody, aza manambady ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy, aza manambady ny vavy sy ny vavy sy ny lahy sy ny lahy. Dia iny ilay teny eo ny tsara indrindra dadadio kely ozy ianao ozy taminao raha manao zany izy raha manao izany izy ozy izy dia manatanteraka an'izany ary miala amin'izany dia ho avy any aminazy any hihaino mivavakany ary hihaino fitarainany. Zay raha ohatra tsika ka miala amin'izany ratsy rehetrarehetra zany, zay le fibebahana teo zay ny fitiavana an'Andriamanitra nitoriana teo raha miala amin'izany tsika rehetrarehetra izy dia mihaino ny feontsika izy ary mamonjy atsika. Sotranaka tain'Andriamanitra teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika vonintany rehetra. Amen. Dia naheno koa aho amin'ny telefônina amin'ireo namantsika avy any ampitan-dranomasina na ny Frantsa na ny Allemagne na ny Belzika. Zay ateo zozy dada ho ny anankiray tao Frantsa. Nisy anankitelo ny malagasy tao amin'ny fiangonantsika, fiangonana samihafa fa dia fiangonantsika daholo ireo. Ny ato an-trano mihitsy zozy ny zanako, tonga dia nitsitra fotsiny izao, sepotra Andriamanitra na neniny ty fa nikoropaka tsy nisy ohatran'izay izay menakavy hoe fa naninona teo ny anjera sa naninona fa tonga tao an-tsainany hoe
dia metsampy amin'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Vavaka izay dia nyroanay ny devolon'ny fahafatesana nampandronay, izay dia afaka dolona ny aretiny. Nanahoana izy zao afa tsy maninona mihitsy izy ato zao ka ary nareo mba efa lasa nizaha natao testa dododole natao test zay fa tsy nisy neninona ntsony. Voninahitra ao an'Andriamanitra amin'izany re te afitsika Jesosy. Sotra to telo zay ny taty any amin'ny fiangonantsika any. Ny antso ohatr'izany koa Belzika, ny antso ohatr'izany koa ny any Allemagne. Fa izay ty teo natorakovitra fa tsisy atahorana araka ny tenin'ilay zaza teo fa rehefa miala amin'ny ratsy fanaontsika isika bebaka dia miaino ny fitarainantsika Andriamanitra ka dia mba hiaino antsika tokoa izy toy izy daholo na indrareo any Maurice Coara vao niatso ateo ny La Réunion moa to mbola tsy dia misy loatra angamba ny ranomarina fa dia mbola salama daholo tsika mianakavy any. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany. Fa mijoro eto dada manafatra antsika fiangonana rehetrarehetra manerana ny nosy andro sarotra izao. Manampiasa 3 tsika eto, manana piasany radio enitsika eto, mbola mandoa fatrany amin'ny sekoly tsika. Vola tsy tokony tsy forona ny lany amin'izany. Raha volany zay tsy nisy na dia nirakitra azy na dia Nicolas ary oka mba samy anatanteraka ny teny tompo hoe mifampitondrazy mavesatra ianareo. Zany nafatarany olona koa fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Sokatra ny fiangonana mba hidirana izay malala tanana, izay manan-katao. Midira ianao ao amin'ny pasteur Marcelin, misy telona izy mpiara-miasa ao, mandray izay fonao na vary zany na zavatra na menaka na siramamy na sira na vola indrindrindrindra fa raha izono miteo amitoy tsy misy mpiasa mandray karama intsony na atsasany sisa raha be indrindra rehefa kelikely eo. Zay toko mba afatra dada mba samy mijery daholo ny namatsikitsika. Raha mbola misy azo anao atao tsy terena ho an'ny rehetrarehetrarehetra kory zany fa ny rehetrarehetra raha mbola sahirana koa. Manana mahantra 200 mahery eny antsika eto tsy maintsy fahanana. Manana toby eny antsika eto izay menana sakafo isanandro ny ahoana Mbotsimeloka ahoana any Matomirahavavy. Tsy jerena, tsy azo jerena fotsiny zany. Raha misy mbola azo atao koa mingavy antsika rehetra mba samy hamonjy zany toerana zany. Manana toby 12 tsika manerana ny nosy. Tsy ho araka ny foibe daholo tsony zany sady tsisy taxi brosy makany, tsisy olona ampitondraina an'izany ihany. Mingavy amin'ny mpitiavana noho ny amin'ny Jesosy tompontsika. Izay kely anananao any amin'ny province rehetrarehetrarehetra any samy mijery an'ireny toby ireny, mijery ny mpitandrina any. Jereo ny tamin'ny andron'ny Elise le mpitondra kitena anankiray, izy mianaka kely maka kitay ndeha andro sakafo kely, koba kely araka ny tanana sisa, zay no hoanina droany dia maty. Tonga Elisa mpaminany mba hanaovy kely koba ray tanana, hanaovy kely mofo
niondrika ilay raha matoa anay mianaka ny aty tsy maninona ho le mpanompon'Andriamanitra anaovy fona dia nanaovana inona kivo tanteraka mihitsy vehitrehitra zany hoe tokony ho anay mianakavy anay mianaka kely homena an'ity olona ity maimaim-pona ninana an'izay le mpanompon'Andriamanitra dia nanambara teny avy amin'Andriamanitra zao lazaiko anozo zay tsy ho ritra diloilo ary tsy ho foana ny koba vokan'izay tokoa nalaina daholo rehefa mety fipetrahamenaka na tavoangy na vilany na siny feno diloilo ampina midy sy ny zaraina ary nohanina izy menakavy nisy fona ny koba amina gony tonga fona nanjary namidy indray azahoana vola tsy takatra ny sainao zay programan'Andriamanitra fa azadino tsy mitsinjo ny mpanompon'Andriamanitra fa mitato koa amin'izay manisoa andrenoloreny Andriamanitra samy mahireza tompoko sotra tompo zao ary tsangantsika hivavaka anao ny hira ry fanahy omedira ry fanahy omedira manatreana eto aniviana mba hanolorana ny vavaka mangira vetsovetsopo zay atolotra vola sy ny arena samitsy ananana fa indro ny vavaka mangina fanolora-tena ho anao toko vavakisika misaotra Jesosy misaotranao dia misaotranao dia misaotranao ny malagasy manokana indrindra fa nataonao tamin'ireo malagasy namanay any ampitan-dranomasina nampiorokoditra tokoa ataony ty hoentinay izy ty ahoana hoy ny dokotera fa ambony ny dokotera ianao ambony manam-pahaizana ianao vavaka ny mino ho ianao zava-dehibe sady mahery indrindra eo anatrehan'Andriamanitra vao nampiasaina ny finoana sitrana ndoroana ny devoly fahafatesana sitrana nampandrona amin'ny rano Jesosy sitrana izy menakavy vovonjinao daholo Andriamanitra hatrany Belzika hatrany Alemaina hatrany Anosy Maorisy zava-dehibe aminay miaino an'izany Jesosy zao koa ianao tonga amin'ny mpiandry kely manafatrafatra fa raha miala amin'ny fahotana ataonareo ianareo
tsy hanambady ny vavy sy ny vavy, tsy hanambady ny lahy samy lahy, tsy hanambady biby, hiala amin'ny fijangajangana, hiala amin'ny fankizidinana rehetrarehetra, niady lahy ao trano. Raha mivavaka ianao miaino anao misaotra Jesosy ambavan'ny ankizy madinika tokoa no anorenanao hery araka ny soratra masina. Ka dia ingania mba hahatonga saina anay lehibe zay voalaza teto androany. Jesosy vavaka aminao manokan'izay ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Na ny mino na ny tsy mino Jesosy anehoy ny herinao. Ary renay tamin'ny telefona voamaly nomaly, tamin'ny mpanomponao mijoro vavolombelona, nandreny feonao mivantana, lazao ny olona rehetrarehetrarehetra. Andro anehoako ny heriko amin'izay izao fotoana izao. Misaotra Jesosy, voaray zany afatra zany. Voarainay avy eny amin'ny mpanomponao zay neona taminao satria mivavaka aminao. Aneho ny herinao amin'izay Madagasikara. Ta io manokana ny filoham-pirenena zay tena mikondo mafy, tsy mandry andro tsy mandry alina, tebotebo voalohany indrindra. Atao hoana te malagasy ity? Mifaiandrena, tsy takatra ny sain'olombelona fa avy any aminao. Andaminana an'izao tebotebo malagasy zao. Indrindra Jesosy, mba tsy hisy sanatria an'izany fipoahan'ny vahoaka rehetrarehetra tsy mahita haniko hanina, tsy mahita asa, tsy mahita hatsapazana, nefa fizarana ny vola tsy maharaka. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny sainy avokoa. Tolory saina amin'izany izy. Fa ny tsy takatra ny sain'olombelona sy ny tsy vita ny sain'olombelona hainao. Mpiandry ara-fanomenao fahefana, andresy ny hery rehetra sy ny fiadiana rehetra no man'ny Satana, ary tena nataony Satana tokoa nanakorontanana, nampitahotra ny isan-tokantrano. Zany malagasy any ampitan-dranomasina zany. Fa vao nitsangana kosa ny amin'ny anaranao izy sitrana ny marary. Mahafaly anay zany Jesosy. Mihoatra lavitra noho izany ny finoanay eto Madagasikara. Jereo ny mpijery zay fanafody zao, professeur sy ny mpahay rehetrarehetra, ninona zavatra nieritreretina mba ataovy manjary zavaboarinao teto no alaina, hery avy eny aminao daholo ny ao anatiny, mba hanjary fanafody ho an'ny malagasy zany, ary maharitra ho an'ny malagasy. Misaotra Jesosy, taiolo voalo faharoa manaraka izany, ireo dokotera rehetrarehetra efa nisy narary arany Jesosy, findraniny aretiny meo azy ny hery sy ny finoana. Fa ianao Andriamanitra afaka manao mihoatra no ny fahalalàn'olombelona, mba tsy hisy aninona daholo ny mpitsabo rehetrarehetra eto Madagasikara, naiza misy azy. Jereo ireo mpitandro ny filaminana manerana ny nosy, na ny polisy na ny gendarme na ny miaramila, mandamina n'izany rehetrarehetra zany. Tsisy tonga any akelakela-trano afa-tsy ireo no mandamina n'izany rehetrarehetra zany. Ny anjelinao hiaraka aminy eny koa hanafy hery azy, mba tsy hovoany zany aretina
ediny isan'andro rehefa tsy hita maso na tonga dia mamelo maso, tsy hita maso zany tahaka ny rivotra, tonga dia mamelo ny orona, tonga dia miditra any am-bava. Ny anjelinao any kapakapany zany fananao masina sy ny herony mahery, androdana n'izany sy andorony zany any amin'ny habakabaka Madagasikara sy ny mino rehetra eran'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy, misaotra dia mivavaka ho anao zahay amin'ireo mivalala tsy mandady arona, ireo rehetrarehetra tenina fa mikikika fa tsy misy haniko hohanina. Jesosy, Jesosy, hainao neny mandefa ny goika, zavatra tsy takatra ny saina zany, mofony ambavany goika tokony hohaniny, ho an'ny zanany, ho ampiriminy, fa hainao manome zany ny mpanomponao. Ho tahaka an'izany koa ny malagasy izay manan-katao rehetrarehetra, tsy ho an'ny zanany ihany, tsy ho ampiriminy ihany, fa mba ho tahaka ny goika izy izay natokanao Andriamanitra avy amin'ny fananany mba homeny ny mpanomponao. Hainao zany Jesosy, izay manana amin'izao tontolo izao mba hanome ny mahantra hitany sy mitaraina any aminy. Manana an'izany fomba tsy takatra ny saina izany ianao, ka tanterao aminay tsirairay avy, naiza misy anay tsirairay avy. Fa alohany isarahana Jesosy dia mba mivavaka aminao zay nay tokantrano tsirairay rehetrarehetra any, todika any aminao, le mahefa ny zavatra rehetra, le Andriamanitra mahery, le Andriamanitra ny fahazavana, le Andriamanitra ny teny isan'andro aza matahotra, fa mitoerana izay nitsonareo ny anarako, eo no anatonako anareo ary eo no anasoavako anareo sy tahiako anareo. Tsy takatra ny saina zany fitahiana zany. Mingavy anao aho anisa tokantrano tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Irao ny anjely hanoratra ao amin'ny boky ny fiainanay tsirairay avy, ary soraty amin'ny ranao le teo ambony azy fijaliana, le feno fitiavana ny vahoaka mino rehetrarehetra. Soraty, soratra masina no miteny zany, teninao no miteny hoe famindram-pony sitrako, dia asianao tomboka sy amin'ny tananao sy ny ranao zany famindram-pombandro any nangatahany zany aminao ho an'ny malagasy rehetrarehetra naiza misy azy hatrany ampitan-dranomasina sy izao tontolo izao miady amin'ny coronavirus. Jesosy eo, tanterao aminay raha ny teninao hoe ninona nangatahanareo amin'ny anarako ataoko zany. Ianao eran'ny vavakay mangingina Jesosy.
misaotra Jesosy misaotra ho mpandresy tokoa izay manana anao hiakatra any an-danitra ianao zao Jesosy le mpisolo vavanay le mifona ho anay andro manalina ao an-danitra ao asoy azy izany bokyny fiainanay misy vavaka zany Jesosy mba ho hitany ary mba tsy ho tezitra aminay izy amin'ny fahotanay satria olombelona ho soratra masina tsisy zay tsy nanota na dia olo masina aza ka dia ty-antany tsisy zay tsy nanota asoy azy ny tananao nisy olatra tompoka se ny fitiavanao anay sady fitiavany ianao fa raha vao hita ny tananao feno olatra tonga dia manaiky izy handray ny fitarananay any amin'ny lapan'ny voninahiny any Jesosy mahatoky anao zahay araka ny teninao raha sanatry azaka tezitra aminareo izy hivavaka ho anareo aho mba tsy ho levona ny fononareo misaotra Jesosy ny anaranao rery no angatana izany vavaka izany raina izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any amin'ny sitrapo ety an-tany tahaka ny an-danitra meona ino iny ihany sahazoany ary mamelahany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra any amin'ny fakapala mafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano ho Jehova Tompo Andriamanitra aminao androany izaho ny Jehova Andriamanitra ao dia mitantana anao amin'ny tanakavanana amin'ny fahamarinako nandresy ny fahavalo rehetra andresiko ianao ny andresy ny aretina rehetra handresiko ianao mo misy zava-mahagaga tsy haiko va ho Jehova ka na inona tonononareo manomboka androany dia miainy Jehova Jesosy Kristy zokontsika malalatsika hiteny aminao androany isan'andro vavaka ho anao ray masonao terizy ireo amin'ny anaranao tsy misy maharombaka izay ho mpiara-tananao todika aminao isa-tokantrano izy androany hiteny aminao hoe ny fiadanako no homeko anareo mba andro saina andro fiadanana andro fahalemana tsy tebotebo intsony fa manana le mpiady ho antsika isika ary andresy amin'ny alalan'ilay tiantsika sotra Tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen nira fa 8:9 ny ho avy dia ho antenaiky Jesosy mbola ho fifalian'ny saiko ny ho avy antenaiky Jesosy mbola ho fifalian'ny saiko Jesosy miasa sarako isava Jesosy ny arivako mbola hazava Jesosy ny fotoana dia andalo Jesosy fa tsisy ampimalo Jesosy raha miorina ho apoko Jesosy lay fitiavanao mbola inoko Jesosy dia ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen
voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahiny tany rehetra. Amen. Dia samy mahereza tompoko.
Say okay.
trano zao de no karakaray midioviny zao meny akanjo tsara le zanakadaly lasa vokarakara vaoe nasiny peratra miaiko efareraka tena novany fety tena mavety lasa sana tatine na tena ty tsy mbanarina hoe na tena mini sayala koa hoe atramindraiko ato velona trapamose say vilivily saiko ody amiraiko zao Can fool me,